indray a tratran'ity fotoana manaraka ity hiafahantsika miona eto a mino fa nahitantsika tombontsoa ny fiarahana tamin'Andriamanitra ary dia mbola hiaraka isika andeha hivavaka isika noroantsika ny fotoana. Raha ilay fitiavana an-danitra misaotra satria miteny aminay mandrakariva ianao ary misaotra satria afaka andray afatra avy aminao indray zahay. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahaka ny mahazatra dia lohahevitra vaovao indray no iarahantsika androany a ary inoko fa hitondra hero atsika ihany koa zany lohahevitra zany ahafahantsika mandrindra ny fiainantsika ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Androany isika dia hijery lohahevitra anankiray hoe ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Ao anatin'izany a dia mino a fahitan'ny lalana isika ka ho tonga amin'ny tanjona izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika. Tantaran'ny zanak'Israely no andeha iarahantsika misintona lesona amin'ity androany ity. Nisy fotoana ny zanak'Israely a babo tany Egypta nandritra ny 700 taona dia nanapa-kevitran'Andriamanitra fa ho avoaka avy any Egypta ny zanak'Israely ary hoentina any amin'ilay tany nampanantenaina dia ny tany Kanana izany. Ary nisy lalana nitondran'Andriamanitra azy ireo mba andeha ho any amin'izany tany Kanana izany. Ao amin'ny Exodosy 4:10 ny 15 dia mitaona ny zanak'Israely Andriamanitra mba handroso. Exodosy 4:10 dia zao ny voalaza hoe ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy nahoana ny mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Misy lalana hitondran'Andriamanitra atsika ary mila mandroso isika ka amin'ity androany ity zany dia hamantatra tsika hoe aiza ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika. Misy fitenenana izay manao hoe ny lalana rehetra dia tonga any Roma dia mieritreritra ny olona fa na avy aiza izy na avy aiza dia afaka ho tonga any Roma ary mety mitombona izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ny lalana rehetra koa ve dia mety ho tonga any amin'ny Kanana, ny lalana rehetra koa ve dia tonga any amin'ny Kanana ny lanitra. Dia izay no jerentsika amin'ity androany ity. Inona ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika? Fa ny baikon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely raha ho any Kanana dia hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ndeha ara ho arahantsika ny lalana izay nitondran'Andriamanitra an'ireo zanak'Israely ireo tamin'ny fotoan'androny rehefa nivoaka avy any Egypta izy ireo. Ndeha jerentsika eo amin'ny Exodosy 7:12 hoe Exodosy 7:12 dia ny 17:17 dia zao ny voalaza ao. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tany ny Filistina izy na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Mariako tsara fa Andriamanitra no nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta. Ary ohatran'izany koa isika Andriamanitra no nitondra ny fiainantsika, mitantana ny fiainantsika, manoro ny lalana izay izorantsika. Fa eto dia lazainy hoe tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina na dia akaiky azy zany. Ny tiana resana zany dia zao, misy lalana manitsy avy any Egypta mandeha makany Kanana ary akaiky izany. Fa zao mandalo ny tanin'ny Filistina ilay izy dia tsy nentin'Andriamanitra tany ny zanak'Israely. Ny tiana resana zany raha ohatra ka teo amin'ireo toeran'ireo zanak'Israely isika dia mety eritreritra hoe Andriamanitra nahoana ry neny lalana ry manitsy ry ny akaiky fa maninona ny tsy hoentina ho any zahay. Indraindray isika olombelona dia tia n'io lala manitsy io, tia manao hitsin-dalana ary mety ho tonga any tokoa ilay izy kanefa tsy fantatritsika ny olana. Fa eto ny olana dia zao mandalo ny tanin'ny Filistina ka raha mahita ady dia hiverina any Egypta. Ka noho izay anton'izay Andriamanitra mahatsinjo mialoha ary mahafantatra mialoha ary hita ny lalana tia ny hitondrana antsika, mahalala ny lalana tsara indrindra izy. Ka
raha ohatra ka niainga avy any Egypta andeha ho any Kanana ny zanak'Israely ka raha andeha amin'ilay lalana manitsy makany amin'ny tany Filistina izay akaiky izy ny baiboly dia hoy Andriamanitra hoe tsy an'ny lalana, tsy an'ny lalana. Ny tiana ampitaina zany dia zao hoe aoka isika andeha amin'izay hitondran'Andriamanitra fa tsy amin'izay heverintsika fa mety sy tsara indrindra. Fa hoy izy ny 15 amin'ilay Exodosy 13 hoe fa nentin'Andriamanitra ny vily, nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona. Navilin'Andriamanitra lalana. Ny zanak'Andriamanitra dia mandeha any amin'ny lalana izay hitondran'Andriamanitra azy. Tsy manao hitsin-dalana fa hoe aiza ny hitondran'Andriamanitra. Ka rehefa hozy Andriamanitra hoe mivily ianareo dia mivily ianao izay. Dia nentin'Andriamanitra ny vily ny zanak'Israely raha tokony nanitsy. Ny vily nakany amin'ny ranomasina mena. Dia zao no voalaza ao amin'ny Exodosy 4:12 ny 2:2 zao no lazainy ao. Lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaiky ny mpiairota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina, eo akaiky ny Balazefona tandrifiny no itobianareo eo amoron'ny ranomasina. Nentin'Andriamanitra teo amin'ny toerana anankiray eo amoron'ny ranomasina mena ny zanak'Israely ary eo anelanelana tendrombohitra anankiroa avo dia avo. Tamin'izay fotoana izay dia ny Egyptianina manenjika ao aoriana, ny eo anoloana ranomasina, andaniny anankiroa tendrombohitra tsy azo enihana. Raha eo amin'ny fijerin'olombelona dia hoe tapy-dalakale ny zanak'Israely. Ary indraindray ohatran'izany ihany koa hoe mieritreritra isika hoe hoentin'Andriamanitra eo amin'ny lalana anankiray izay tsisy ivoahana intsony isika izany. Dia mety eritreritra hoe tsy aleo ihany ve nandeha taria amin'ilay lalana manitsy, tsy aleo ihany ve nandeha taria amin'ilay lalana akaiky. Fa tiako miteny aminao ankehitriny fa Andriamanitra manana ny planiny ary io ny lalana hitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia ohatran'izay ihany koa Andriamanitra ny mahalala ny lalana hitondrana ianao. Na dia toa tsy mahita mangirana ary ianao hoe aiza ny lalana, dia izay ny lalana hitondran'Andriamanitra. Nentin'Andriamanitra ny vily fa tsy nanao hitsin-dalana. Nentin'Andriamanitra. Tao anatin'izay toe-javatra izay anefa no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy arak'ilay andininy izay fahitantsika tary am-boalohany ny Exodosy 4:15 hoe ary Jehovah Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy nanao nahoana ny taraina amiko ianao. Mety hitaraina isika hoe Andriamanitra tsisy lalana ane, aiza ny lalan-kivoahana. Andriamanitra ny fahavalo ane manenjika ao aoriana, ao aloha ane ranomasina, andaniny anankiroa ane tsisy lalana. Maninona no entinao amin'ny toerana ity tapy-dalakale. Fa ny baiko ny men'Andriamanitra ny Mosesy izay ho tenenina amin'ny zanak'Israely dia zao: lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Tsika tsy naman'izay miembotra fa miroso hatrany. Raha hiroso anefa eo amin'ny toerana izay misy ny zanak'Israely io, ho aiza anefa? Anaty ranomasina ane, anaty ranomasina. Kanefa izay no lalana hitondran'Andriamanitra. Raha eo amin'ny fijerin'olombelona dia hoe Andriamanitra mila voatsiary anga, ahoana ny fomba hiampitana an'ity ranomasina ity. Kanefa io ny lalana fantatr'Andriamanitra fa azo antoka indrindra hitondrana anao. Fa ny baiko dia zao: lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Haintsika ny toy ny tantara fa nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena ary nandeha tany maina tao anatin'izany ranobe izany ny zanak'Israely ary tafita soamatsara. Ny Egyptianina izay nanendrika azy ringana tao anatin'ny ranomasina. Zava-dehibe izany lesona omen'Andriamanitra antsika izany. Afaka manokatra lalana eo amin'ny toerana tsy misy lalana Andriamanitra. Afaka manokatra varavarana eo amin'ny toerana izay mihidy Andriamanitra. Fa ny zavatra mila azo antoka fotsiny dia hoe io ilay lalana hitondran'Andriamanitra. Ny afatra tiana ampitaina aminao amin'ity androany ity, aoka antsika tsy ho zatra ny lala manitsy loatra. Indraindray eo amin'ny fiainana ara-panahy, indraindray eo amin'ny fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia lasa tia manao hitsin-dalana, izay mahamoramora zavatra, izay mahatsaratsara zavatra, izay no atao ary metimety kokoa. Ka ny fanompoana an'Andriamanitra lasa fanompoana hitsin-dalana fotsiny.
nefa tady tio faranetin'Andriamanitra nanitsy ny zanak'Israely dia ho sedra olana ary hitonga iverina any Egypta. Fa zao manana ny lalana hitondrany antsika Andriamanitra. Na dia tsy azonao aza ary tsy takatrao aza ny lalana hitondran'Andriamanitra amin'ity anio ity, na dia mahalasa ny sainao aza ny lalana hitondran'Andriamanitra hoe fa ahoana Andriamanitra e, ariny ny lalana metimety kokoa e, na dia apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana izay tsy misy ivoahana ary ianao, dia matokia azy fa afaka manokatra lalana izy, afaka manome fandresena ho anao izy. Ny zanak'Israely dia nandresy ary tafavoaka. Ny farany dia tonga tany amin'ny tany Kanaana izy ireo, nanaraka ny lalana izay nitondran'Andriamanitra azy. Ny tiako ampita amintsika amin'ity anio ity dia zao hoe meteza hanaiky ny fitarihan'Andriamanitra, meteza hanaraka ny sori-dalana izay hitondran'Andriamanitra atsika, fa izy mahafantatra ny mahasoa atsika, izy mahafantatra ny mahamety atsika. Raha iverina antsika kely le tena mpiandohana hoe ny lalana rehetra dia tonga any Roma, eny tokoa mety tonga any, fa azo antoka ve izay lalan'izay? Mandeha amin'ny ara-dalàna ve izay lalan'izay? Mety ho lala manitsy izany, fa saingo zao kosa ny azo antoka indrindra dia izay tondran'Andriamanitra. Ka mety ho tonga any Kanana ihany koa, mety ho tonga any amin'ny Kanana ny lalana rehetra izay eritreretinao fa azo andianana, fa saingo zao mety hisakana any izay ahatonga anao hiverin-dalana. Ka na dia miodina sy lavitra aza ny lalana hitondran'Andriamanitra dia tehiteny aminao anefa hoe zay no azo antoka indrindra, dia ny fitantanan'Andriamanitra. Ny mampalahelo antsika olombelona mantsy dia misy an'ny fitenenana izay manao hoe zay vo manodidina e, zay vo manodidina, ka tsy te hanodidina ny olombelona amin'ny ankapobeny fa te hanao hitsin-dalana. Ary zay nahatonga ilay fitenenana hoe zatra ny lalan'ny ririnina ka fa varatra avy manao hitsin-dalana. Ny olombelona mihitsy ny tia manao hitsin-dalana, dia zay vo manodidina. Fa ny zanak'Israely raha andeha ho any Kanana izy dia tsorina aminao fa tena nanodidina ny lalana, ary lalan-davitra ny lalana nitondrany Mosesy, izany hoe nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely, fa tsy nentiny tany amin'ny lalana manitsy. Dia hoy izy ianao hoe tena vomafy ny zanak'Israely, zay vo manodidina, kanefa amin'ity androany ity tsy voatery ho vo ny manodidina, tsy voatery ho vo ny manodidina, fa mety iny aza ny lalana tsara indrindra sy azo antoka indrindra ahatongavanao any amin'ilay Kanana. Isika amin'ny maha-kristianina antsika dia manana tanjona isika no any amin'ilay Kanana ny lanitra, le fiainana mandrakizay, le tany nampanantenain'Andriamanitra mba ho antsika. Dia atoro anao amin'ity androany ity hoe tsy izay lalana tianao akory no ahafahana mitondra makany, fa izay lalana tian'Andriamanitra hitondrananao. Miantso anao androany hoe antanio an'Andriamanitra hoe aiza Andriamanitra ny lalana hitondrana tianao hitondrana, fa tsy arakarak'izay eritreritra ao sy mety aminao. Aiza Andriamanitra ny lalana tianao hitondrana, fa zay no azo antoka indrindra. Dia manaraha izay lalana tian'Andriamanitra hitondrananao zany, na dia toa miodina ary zany lalana zany, na dia toa sarotra azy zany lalana zany, dia tady tio fa izy no mitarika anao. Misokatra ny ranomasina mena, misokatra ny lalana ho an'izay mino an'Andriamanitra. Meteza ho tarihan'Andriamanitra any amin'ny lalana izay tiany hitondrananao, fa tsy amin'ny fahendren'olombelona, na amin'ny fijerin'olombelona, na amin'ny fahaizan'olombelona. Mangataka amin'Andriamanitra mba hanaraka ny sori-dalana izay soritan'Andriamanitra ny ianao. Andeha hivavaka isika amaranana ny fotoana indray amin'ity anio ity. Ray masina ny ranitra misaotra satria fantatray tamin'ity anio ity fa manomana lalana hizora ny zanakao ianao any amin'ilay Kanana ny lanitra. Indraindray zay to mitady anao lalana manitsy, mitady lalana mora, kanefa tsy fantatray akory izay miandry anay ihany. Fa misaotra satria amin'ity anio ity dia ampahafantarinao anay fa ny lalana izay hitondranao no azo antoka indrindra. Ka na dia lalana toa
tsy ahitana mangirana ary izany na dia toa lalana sarotra azy izany dia izay nitondranay ho an'ny kanana. ampio izay tsiraray avy anaiky ny fitarianao. Misaotra Jesosy io. Amen.